vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifanina lehibe indray rasana vamalana no ionako aminareo amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy. Dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia manana fiadanana tompo ary manasanao hatratramin'ny farany hiaraka aminay anatin'izao fandarantsika izay rahanao amin'ny adiny iray sasany eo hiaraka aminay eto androany. Matoka fa ifampahirentsika amin'ity androany ity ary matoka koa fa azo hery ianao raha hiaraka ifampahirentsika amin'ity androany ity amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo daholo ary dia misaotra anao ny fidy an'izao fandarana izao dia za koa mino sy matoky fa tsy hanenenanao akory izao fiarahantsika eto amin'ity androany izao fa raha hiary eto ianao dia mahery, raha handeha atoriana dia fiadanana mihitsy ny andehananao atoriana dia hitraka indray ianao. Halleluja. Ny tompo raha tonga vao androany anao tonga eto dia teteninao eto kisendasendra raha tonga avinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany. Halleluja. Raha-bena manokana ihany koa raha nabaviko Daniela izy niditra voalohany teto androany. Ilay moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mamy be ka mena tsodrano raha nabavintsika ko Daniela miaraka aminareo izay any Chine, Koweït, Arabie Saoudite ary Madagasikara miara-mahazo tsodrano amin'ny antendro an'ity. Ao amin'ny Isaia 40 no vakiko androany. Isaia 40 ny soramandry hoe teny mahafaly fampinoana an'Israely. Andininy voalohany ny tsodranonareo androany Isaia 40 andininy voalohany aminarany Jesosy manao hoe ampionony ny oloko Andriamanitra reo. Mitory teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy amin'ny fahotana rehetra nataony. Halleluja. Amen. Zay zany vita ny adinareo. Raha nandalo adinareo nandalo olana nandalo ady dia miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe vita ny adinareo voavela ny elokareo ary andray indroheny avy amin'ny tanan'i Jehovah nareo. Halleluja. Dia raha isao-pifaliana avy amin'Andriamanitra zany tsodrano zany dia tanteraka aminareo tsirairay avy ane. Narakaraka nabaviko Daniela avy ao Belzika, Marie Hortensine na Koweït, Yama Koweït, Koda Léonie Koweït, Razanaso Sylvie Arabie Saoudite, Tina Rakoto Arzaka France, Loblitina France, Marie Hortensine Koweït, Tsiriamboaramel France, Marina Tiana Canada, Niana Maïsou Italie, Darose Mina France,
Lovlitina France, Erika Rak France, Eliza Tiala Koety, Erika Rak France, Mami Koety, tonga soa Fontaine Ranirina France, dia tonga soa ihany koa Jessica Patici France, Marie Joe États-Unis, Rantelina Marie Charline Madagasikara, Iaina France ao ambadika ao Iaina, Jessica Patici, Tahiny Tompo, Niana Maheno Soa, Niana Maheno Soa Italie, Razana Monika Koety, Felana Rakoto France, Falreirtou France, Sandola Koety, Tina Sirikoko Chine, Alléluia, tonga soa Mapiona France, Terry Albenza France, Artisanat de Madagascar France, Bartel Madagascar, zay daholo ngamba mbola tsy voaraba teto tonga soa daholo maharetatra amin'ny farany. Halleluia, zay no afatra aminareo maharetatra amin'ny farany, fa tsara mahita anareo amboalohany, fa ny tena tsara indrindra koa dia mahita anareo eo hatramin'ny farany. Halleluia, ko milo anjahatritra aloha dia andolotsika hivavaka, andolotsika ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra, dia ndao ho ampalisotsika ny anabavintsika iamalo izy noho nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tany tompo raha nabavy ama anao ny fitenenana. Kay Jesosy pastera, kay Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'izao fandaran'ny vavaka fambolena zao, dia mbola iary vavaka tsika mboatsika izao fotoana izao. Halleluia, misaotra anao izay Jehovah malala, misaotra Jesosy malala tonga amin'izao fotoana mahaminay indrindra zao indray. Misaotra ny fitahiana sy fahasoavana narotsaka taminay natotsaina ny tontolo andro iny ka natratarana ity fotoana ity indray. Misaotra ny amin'ny connexion rehetra telefona fandraisanay amin'izao fotoana izao, izay mipaka any amin'ny fohy be any Jesosy, dia tena hoe teraina ny anaranao satria fitiavanao anay izany. Betsaka Jesosy any mitady izao fandaharana izao, mety tsy misy connexion, mety tsy hoanany telefona, nefa izay navahanao atonga amin'izao fotoana izao ka dia mireto fona tsirairay avy. Raha mbola misy fampetipetena na hitsena ny tenao nandritra vavaka eto, hevitra mampisaraka anay aminao izany Jesosy malalaka, dia diovy fonana eo anatrehanao izay rehetra nataony tsaraka sitraporinao. Tendreo ary Jesosy, lena mpanomponao hitondra ny teninao, tendreo lena amin'ny mpanomponao anandritra vavaka eto, ka tena hoe todidika azy manompofona any aminao ane vavaka rehetra sandratra ato ary ny teninao, dia tena hoe toy ny sabatra roa lehilahy paka any amin'ny fony tsirairay avy, ary tsy toy ny idiran'izy ireo eto ny voan'izy ireo. Eo ireo mbola ampiasana, eo ireo mbola eny an-dalana mody afangarony tean'izy ireo, izay rehetra fanelingelina ny devo Jesosy malala dia fa rakofa amin'ny rano saribety mba tena hoe ianao ny akasa eto, ianao ny andrakotra ny tsirairay avy, makasitraka ray masina tsara indrindra voninahitra dia atolotra eo naman'izay. Halleluia, amen. Halleluia, makasitraka indrindra ny ranabavy amitsika tanatin'izay vavaka fanombohana nafinaritra be izay nentiny izay. Ny Andriamanitra manankarepasoavana ny ranabavy amy hamaly fitianao. Halleluia, dia tahiny tompo ihany koa Soameva eto France, dia tahiny Jesosy ihany koa i rahalahy asany apôstôly ao Madagasikara ao, izy mivady Jesosy mpandresy mihaja raha manana tsioro ao Madagasikara ao. Tonga soa razana soa Sylvie vanteneniko teo, Idarozonay vanteneniko teo, tonga soa daholo. Halleluia, dia maherezatra any isika rehetrarehetra. Androany moa dia nirana tsiny tamintsika fa tsy nisy ny fandarana misy andrata izay neta mampionana. Ny antony mbola nisy famaranana fiofanana batisa teo, dia tsika moa rehefa atao batisa ny olona dia tsy tonga dia atao batisa fotsiny fa mianatra, tena mianatra baiboly tokoa. Ary somary aingakaingana any ny fianarana tamin'ny satria herinandro teo ihany nananan'ireo ankizy hiditra amin'ny rano batisa, dia ny hariva teo mbola namarana tamin'izany mampionana nampianatra an'izy ireo. Dia tsy vita raha tsy hariva be satria mbola ao ny fanontaniana, ao ny fanazavana,
tsy afaka nisy fandarana misy andata fa amin'ny herindray tsika manao misimisy halleloia ka de lanatsiny amintsika rera sady mampilaza amintsika koa zany fa misy ny batisa amin'ny alahady antanteraka batisa tsika amin'ny lahady ho avy zao de tonga basoa ny andro a mahereza sy mahatanjaha ianareo zay hiditra amin'ny rano batisa andriamanitra ny hitahanareo tsirairay avy halleloia zay zany ny amin'iny hiditra amin'ny fandarantsika andao alohatsika eno hira anankiray a de oharina ny hira zay menotsika hiditra hatrany amin'ny tenin'andriamanitra zay hoentin'ny mampiona moa hitondratsika anaty tenin'andriamanitra androany halleloia ka de andao ary a andao ataotsika tirity mahafinaritra be tirity a jesosy a tsy manary halleloia amen. Mety lasa rahanao hoe inona tsy tokony havelomako fa to olona foana sy ndraiky ofena miamaitsina amiko ny tananatanta ketiny ho anao izao izao ho fankahirezanao ho asakivy mitraka jereo jesao de miva mafa izy lay tsy mafona mandao sady mbola hiato anao marobe reo zay manenjika ana miady mafi miasolafakana satria mantsy mandrosatrany ana jesonao kiady manginano anjarana marobe reo zay manenjika ana miady mafi miasolafakana satria mantsy mandrosatrany ana jesonao kiady manginano anjarana jesonao kiady manginano anjarana jesosio semerakaminovermae jesosio ewanzanana usikuve sungunanawe jenandarana atsungana ulua taharana jesosio semerakaminovermae jesosio ewanzanana
Halleloia, zany mihitsy e. Zay manana anao Jesosy a dia mahery. Halleloia. Zay manana anao tsy ho very. Halleloia. Tadidio zany driapana. Zany ny tena marina zany. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Tsara be le hira, mahay makasiraka. Koralina niaraka tandro mampionana taloha reny, tao anatin'ny fiangonana iny mampionana ny koralina nahitry ny taona ela be taloha. Ao amin'ny FJKM Tanjombato Martiora. Zay moa izy mampionana. Dia tsara iny hira iny. Eny ary dao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia aorian'ny tenin'Andriamanitra moa velona eto ihany ny tena koa mamelapelatra tahaka ny mahazatra ihany. Halleloia. Ka andao ary to dia mpandrosotsika himapionana hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mino finaritra daholo isika rehetrarehetra. Amen. Misaotra fahavalo amby telopolo Izaho toko fahavalo amby telopolo andiny voalohany no vakitsika androany. Andiny voalohany ka hatrany amin'ny andinina fahavalo aloha no vakitsika. Izaho toko fahavalo amby telopolo andiny voalohany ka hatrany andiny fahavalo ka tala efa haitsika loatra izy tia. Mbola ifampahelezantsika nay androany mahasoatsika teny averina hoe tenin'Andriamanitra. Vakitsika ny soramandry. Hoe soramandry nanao hoe ny nahalaliana Ezekia sy ny nahalavar'Andriamanitra ny andro ary ny fiderana nataony tamin'izany. Eritreretely fotsiny driavana malala. Azafady indrindra. Eritrereto fotsiny azafady indrindra. Ny zavatra lamiko kely vetivety satria misy appel miditra ako. Aza mialatsika rehetra vetivety kely fotsiny
ny nanan'iny Ezekia sy ny nanalavan'Andriamanitra ny androny ary ny fidirana nataony tamin'izany. Aleloia. Akitsika ny ten'Andriamanitra ny voalohany. Ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza tamin'ny hoe zao ny lazan'i Jehova, afary ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho feno. Dia nitodika anakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova, eny reka ho tsarovanao nandehanako teo anaty tranonao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara teo imasonao. Dia nitomany mafy teo mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia any teny Jehova nanao hoe mandehanaka lazao amin'ny Ezekia hoe zao ny lazain'i Jehova Andriamanitra Davida alainao, efa noenoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao. Indro ampiko 12 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanàn'ny mpanjakany Asiria, ary aro ny tanàna ity ary izao no famantaranao anao avy amin'ny Jehova, ahalalanao fa Jehova anao izay zavatra nolazainy. Indro ampiverina ny alika adiny 10 araka ny nampidinany masoandro azy teo amin'ny dialiny azy, ka dia niverina adiny 10 masoandro dia ilay efa midinany. Aleluia. Amen. Ajantsika eo. Misy olona efa mbavahoana ny fahafatesany ity dia Ezekia izay efa fantatsika loatra. Dia Andriamanitra miteny dia efa ho faty Ezekia. Nozy Andriamanitra manjany Isaia hoe ndala teneno izy. Ny zavatra nasen'Andriamanitra ny teneny ny driavana malala dia izy hanafatra ny ankohonany. Ary zany zavatra zany dia efa fatao foana zany. Dia piaza ny olona tsy Andriamanitra kory no miteny ahafahany ny ankohonanao, fa rehefa akaikikaiky ny hita hoe efa tena reraka ilay olona, manomboka efa tena tsy dia mahavita rehefa tena mieritreritra mihitsy hoe ho faty, dia matetika ny olona dia manafatra ny ankohonany, na tsy Andriamanitra aza no miteny. Fa eto Andriamanitra mihitsy no miteny hoe mandehana afary ny ankohonanao. Rehefa Andriamanitra moa no miteny ravana malala tsy tokony ho akatoavina ve izay teneniny, tokony ekeny. Ary raha teny Andriamanitra ndana afary ny ankohonanao tokony izay no nataony Ezekia. Izy raha teo efa ho faty ary tsy diso. Isaia tsy mpaminany sandoka fa tena mpaminany, nampitondrain'Andriamanitra hafatra fa ho faty ianao. Ary ny fahafatesany Ezekia eto ry havana malala, ny tena marina ange ny fahafatesany Ezekia tsy tokony ho fijaliana. Satria Ezekia dia olona nandeha mahizy teo anaty an'Andriamanitra. Matoa izy niteny hoe tsarovy Andriamanitra nandehanako tamin'ny fahamarinana teo anaty ana dia satria tena marina izany. Fa olona nandeha tamin'ny fahamarinana Ezekia, nandeha tamin'ny fahitsiana. Ary raha maty eo zany Ezekia dia ho aiza ny toerana misy an'i Ezekia? Ho any amin'ny paradisa Ezekia. Tsy ho veriny amin'ny fahaverezana mihitsy izy, fa ho any amin'ny paradisa izy. Fa zao ny zavatra nataony Ezekia ravana malala. Rehefa miteny Isaia dia tsy mitodika tany amin'ny fianakaviany Ezekia. Tsy lasa izy dia antony ankohonany hoe satria Jehova no miteny dia avy daholo nareo fa hanafatra anareo aho. Tsy liakana. Fa ozy izy Ezekia, za Andriamanitra efa zatra nifavavaka taminao foana hatramin'izay. Efa nahitanao foana hatramin'izany raha jerentsika ny toy an'io teny io ery ambany ery, lavalava moa ilay izy. Andony efa titsika ihany tsy maneho tonga dia dingatsika ery amin'ny andininy toizantsika ny andininy fasivy. Ny teny nosoratany Ezekia mpanjakany Joda raha narary izy ka sitrana tamin'ny aretiny. Zao zany ny zavatra nosoratany. Izy le narary zany dia efa fatany efa mieritreritra izy no faty. Dia zao ny zavatra nosoratany. Hoy izy tsara, amin'izao andro mbola hiadanako izao no tsy maintsy hidirako amin'ny vavahadin'ny fiainantsika. Dia tsy olona tamiko ny androko sisy. Hoy izy tsy mba hitan'i Jehova intsony aho. Eny, tsy mba hitan'i Jehova velona intsony aho. Tsy mba hita olona intsony aho fa ho isan'ny mponina any amin'ny fiainantsika. Nifonerako ny esolona ka nafindra tsy ho amiko tahaka n'ilay ny mpiandrondry, aoriko tahaka ny tenina ny androko, fa efa nitapahiny ho afaka amin'ny araka izy
indray andro monja nanampenanao ny haiko nampionona ny fo koa mandra-parain'ny andro atsarotsika eo tanao le avana malala ao anatin'ny fiadana koa ozy Ezekia no esolo inona ny fiadanany Ezekia eto ny fiadanany Ezekia dia zao izy nahita n'Andriamanitra teo foana hatramin'izay ary io koa ny toe-pon'i Jesosy teo a Getsemane efa teny antsika eto foana hoe Jesosy tsy natao ohatry no faty dia niteny esolo amiko ty kapoaka ity fa izy tsy ahita n'Andriamanitra mandritry ny 3 andro no nampalahelo amin'ny Jesosy le havana malala satria ny fiainantsika tsy misy andretrany Andriamanitra tsy any amin'ny paradisy izy fa izy tsy afaka hivavaka tsony tsy afaka hitady an'Andriamanitra tsony tsy ahita fanatrehan'Andriamanitra tsony na dia tsy ho very any amin'ny fahaverezana aza izy endrika tena fifamatorana akaiky mihitsy zany zavatra zany ary eto Ezekia dia tena miteny tsy ato anatin'ny andro adana ko nany sorana eto izy ny fiadanany Ezekia dia izy nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra foana hatramin'izay tsy dia mba hahita ny Jehovah tsony tsy mba hahita ny Jehovah ao amin'ny velona tsony tena lalahika ny avana Ezekia zahavy Andriamanitra dia tsy afaka hivavaka tsony aza zahavy Andriamanitra dia tsy afaka hitanao tsony aza tsy ny fianakaviany oatra ny tao anatiny fony ka navesatra tao aminy zahavy Andriamanitra dia tena losako zany reto akonako reto tsy ahitan'ireo tsony zany eo ihany fa ny tena zava-dehibe tamin'ny Ezekia afana malala dia izy tsy afaka ahitan'Andriamanitra ary fantatra Andriamanitra zany zavatra zany fantatra Ezekia ny zavatra nataony ozy izy hoe mahatsiarovy Andriamanitra amin'ny tindry amin'ny torako tindry ary Jehovah za tsy hitodikany amin'ny fianakaviako fa hitodikany aminao any aminao ny fantatro fa azo fitodian'andro ny ainao foana ianao hatramin'izay fantatro any nalehako tsarovy Andriamanitra nandehanako tao anatrehanao tamin'ny fahamarina ry havana malala tsika rehetrarehetra reto ozy izy Andriamanitra hoe tsy azo lazainao mpianatra ozy izy Jesosy raha tsy maka ala ny zanaka ny vady ny ankona ny tena manana tsy hoe maka ala rehefa fa manamaivana Ezekia tena voatonga fotsiny Isaia dia tsy tonga tao anatin'ny sainy mihitsy ny amory ny fianakaviany ozy todika amin'Andriamanitra fianakaviana zany mbola eo zany aloha mbola afaka miandry fa ianao Andriamanitra ianao nitodian'ny fanahiko androany dia nivavaka izy ry havana malala ary vao nivavaka fotsiny nanana n'izay fotsiny Ezekia hitan'Andriamanitra le toe-po nitodika tany amin'ny rindrina nitady an'Andriamanitra nivavaka amin'Andriamanitra niantso an'Andriamanitra ary nampatsiaro an'Andriamanitra hoe mba tsarovy Andriamanitra teoneo ihany koa Andriamanitra rehefa dia nahatsara teony eo mbola tsy tapotra ny ainy Ezekia mbola tsy nialaina tonga dia Andriamanitra tsaroko ary zavatra anankiray nangatany Ezekia tsaroko fotsiny Andriamanitra nandehanako teo anatrehanao izay ihany fa inona ny valimbavaka Ezekia jerenareo hoe havana malala ny valimbavaka namen'Andriamanitra ny Ezekia mihoatra lavitra noho ny nangatany ozy izy ny ten'Andriamanitra andiny faefatra dia tonga tamin'ny Isaia ihany teny Jehovah hoe mandeha ihany dia lazao amin'ny Ezekia hoe zao ny lazain'i Jehovah Andriamanitra tavitarainao efa nohenoko ny fitarainanao fa tamin'ny voatodika tany amin'ny rindrina fotsiny Ezekia dia efa niaino Andriamanitra amin'io miaino efa malinina efa sady manokatra ny bokyny Ezekia alleluia teny Ezekia tsarovy Andriamanitra eo Andriamanitra efa mijery engy Andriamanitra fa manokatra ny boky Andriamanitra inona ny voatsoratra ao anatin'ny boky inona ny zavatra nataony Ezekia alleluia mandeha anao izy teneno amin'ny Ezekia fa efa nenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro ampiko 10 taona ny andronao tsy ampiko adiny ray tsy ampiko 2 taona ampiko 10 taona halleluia sady amonjy anao manomboka eo amin'izay manomboka ny valimbavaka ampiana 10 taona ny andro hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny
mpanjaka ny Asiria. Haleloia. Iaro ity tanàna ity sady tsy Ezeka rehetra zany dia avana malala no novonjena nampiana ny tombonandro 5 taona fa tonga dia netraka tany amin'ny firenena iray manontolo ny famonjen'Andriamanitra. Sady hamonja ny firenena io Andriamanitra, hitahany firenena io Andriamanitra, hiaro an'io amin'ny fahavalo Andriamanitra. Zany ny Andriamanitsika rehefa mamaly vavaka an'izy olona nandeha mahitsy teo anatrehany fa tonga tao anaty ady mafy, tonga tao anatina aretina mafy, niatrika zavatsarotra fa nitarana tamin'i Jehovah indray. Haleloia. Dia mihoatra lavitra ny valim-bavaka rehefa namalala. Zany hoe rehefa mahatonga antsika mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra foana. Ianao mbola ao anaty fiadanana io, Ezeka tao anaty fiadanana, lamina ny fiainany, fa enina foana nataony nandeha mahitsy teo anatrehan'i Jehovah izy. Tsy mivelo mihitsy ny lalany. Nitady an'Andriamanitra mandrakariva na dia tao anaty fiadanana azy. Fa tonga ny fotoana nilany amin'izay dia avana malala. Anio Andriamanitra io tena hijery azy manokana satria mandalo ady mafy Ezeka. Marary ny vatany manontolo, efa mifaty ny ainy. Fa teo amin'izay, ohatrany hoe nisy valim-bavaka zany tokony efa azony Ezeka hatramin'izay fa niandry an'io voanomena. Haleloia. Niandry an'io fotoana io voanomena. Any valim-bavaka ho an'izany olona zany avy amin'Andriamanitra dia tsy arak'izay nangatahany fa mihoatra lavitra noho izay nangatahany. Ezeka ngena avana malala efa tsy nanana feritreritra iaina intsony na minitra olona ny fotoana io azy, efa manary efa tena hoe efa lahatongony any am-pasany. Fa lahatongona 5 taona. Haleloia. Tao aorianan'io nomena fahasalamana indray zany izy, niverina tamin'ny herin'ny sy ny tanjana izy, haniaraka tamin'izay niaro ny tanàn'Andriamanitra. Vao maika nampian'Andriamanitra, namen'Andriamanitra fiadanana ny oatra lavitra noho ny teo indray. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ny 17. Ary izao no famantarana ho anao avy amin'ny Jehovah. Ahalalanao fa Jehovah anao izay zavatra nolazay. Jerenao ngena avana malala. Ezeka tsy nangataka famantarana akory aho. Ezeka efa matoky an'Andriamanitra, mafantatra an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra. Tsy niteny mihitsy Ezeka hoe Andriamanitra ô. Ohatrany Gideona, omeo famantarana Andriamanitra mba ho fantatro izany fa tena omenao marina. Sady Ezeka rehefa na tsy tamin'izany intsony izy aho. Tsy amin'izany intsony mihitsy ny sainy hoe mbola angataka famantarana indray na ny hery ny angatahana izany ary tsy misy intsony. Fa ozy izy Jehovah, izao ny famantarana anao. Misy olona zany tsy mangataka famantarana fa omena famantarana. Haleloia. Omena famantarana. Satria manino nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra. Tonga ny fotoana ilain'ny Ezeka daholo ireo ny tombonandro, ny fandresena amin'ny fahavalo, ny famantarana ihany koa. Fa Jehovah nanao an'ireo zavatra rehetrarehetra io. Tonga ny fotoana ilana amin'izany. Hatramin'izay zany tsy mbola ilaina, hatramin'izay zany mbola tsy zava-dehibe. Tsy zava-dehibe tamin'ny Ezeka nangataka tombonandro sy fahasalamana zany tamin'ny satria izy tsy mbola narary, fa zava-dehibe tamin'ny fotsiny nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Nanao izay marina teo alohan'i Jehovah, nitian'i Jehovah. Tonga ny fotoana, haleloia. Ianao io, ianao mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra io, tsika tsy manozona akory. Fa misy ny fotoana tena andalovantsika zavatra mafy, zavatra sarotra. Fa eo amin'izay tahaka ny angonon'Andriamanitra ny valim-bavaka rehetrarehetra. Ny zavatra nataonao hatramin'izay dia miara omenanao amin'ny hoandro anankiray io avana malala. Amin'ny fotoana iray itodiana amin'Andriamanitra io ka hitanao masokafo ny bokiko Andriamanitra. Jereo ny bokiko Andriamanitra. Nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamanjena. Ozy izy Andriamanitra, izao ny famantarana ho anao avy amin'ny Jehovah. Alalanao fa Jehovah nanao izany zavatra nolazainy. Indro ampiverina ny alika adiny 10 aho. Araka nampidirana masoandro azy teo amin'ny diariny azy. Ary dia niverina adiny 10 masoandro. Dia izay efa niteny olona iray avana malala. Namenenana masoandro adiny 10. Ny masoandro tsy natao tsy an'i Ezeka rery ny masoandro. Ny masoandro an'izao tontolo izao ny masoandro. Izao tontolo izao mahazo masoandro daholo. Mahita masoandro daholo. Samy manana masoandro daholo fa samy manana ny orany fotsiny hoe ny aty zao miposaka masoandro amin'izao dia ny any toeran-kafa indray zany zao mety maizina masoandro fa rehefa maizina indray aty dia miposaka ny any amin'ny toeran-kafa.
fa ny olona rehetra samy mahazo masoandro daholo, fa ny olona amin'ny olona ray dia tonga dia zao tontolo izao mihitsy ny nanino nitsongady amy to dia niemitra ny ora zao tontolo izao, niemitra adao folo ny masoandro zao tontolo izao gatra ny olo za tamin'io mino fa gaga daholo ny vahoaka tamin'io dry fa ahoana azy zany Ezeka reny no mahafantatra an'io, izy reny no mahalala satria nahoana izy no nampafantarin'Andriamanitra ho anao io Ezeka. Alleluia, no ianao io Ezeka. Dia zao tontolo izao mihitsy ny miaragaga ingeny fa ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra omenanao hoe gaga ny olona maninona ary olona efa ho faty, olona efa tena efa tokony efa manarena fa sady tsy maty no mbola nanehoana zava-mahagaga. Ravana malala ny fanombavaka rehetra tokony anao io atambatra Andriamanitra io. Raha mandalo ady ianao atambatra Andriamanitra ny fanombavaka. Misy fotoantsika tsy mila famantarana fa Andriamanitra manome famantarana, omeny fotsiny, omeny anao fotsiny zany, tsy voatery mangataka akory ianao satria ianao anaty ady mafy. Inona koa ny zavatra hita tao ny avana malala. Misy tena anankiray mahakasika anazy ity dia ianao nge mavaka itsika ity teny ity. Rehefa nanokatra ny bokyny Ezeka zany Andriamanitra dia ny bokytsika koa adenareo eto tentsika io tsika dia manana boky dia ny bokytsika rehetra eo anoloan'Andriamanitra daholo dia isokafa ny boky io. Dia zao ny zavatra mba ohatrohatran'izao zany zavatra mba hita ao nge mba hitsetera Andriamanitra tsika ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 520 Davida indray ity dia vakitsika. Amen tanterahan'i Jehovah amiko ane zany ozy Erika, amen tanterahan'i Jehovah aminao zany Erika, ianao mandeha mahitsy ao anatrehan'i Jehovah io. Mpanjaka voalohany toko 520 dia andiny 5 vakitsika nge amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny tenandre, ozy izy ny soramandry ny nanjakany Abisiasa tamin'ny Joda. Andiny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria Davida nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah ka tsy nivily ny ana tamin'izay nanidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany afa-tsy ilay tamin'ny olia etita ihany. Halleluia, ndry avana malala mahakasika anay afa ny teny io ny andro rehetra ny ainany Davida lafana teo anatrehan'Andriamanitra. Ny Davida hoe tanora taloha antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka nafoy na zanaka nangatakanina ozy Davida. Dia voaporofo eto fa io Davida io lafa dia nandeha marina sy mahitsy teo anatrehan'i Jehovah izy io. Nandritry ny andro ny ainany ozy izy tsy hoe nandritry ny fotoana nanjakany teo amin'ny Israely izay 40 taona nanjakany Davida teo amin'ny Israely. Tsy nandritry ny 40 taona nanjakany ny tenen'ny ten'Andriamanitra fa ozy izy ny ten'ny Andriamanitra nandritra ny nandidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany. Mahafinaritra ngamba re tena koza hoe Jesosy tsara ianao afa-tsy tamin'ny vadiny tamin'ny olia etita ihany tamin'ny Batseba zany. Io ihany zany nandotony dosie an'i Davida tao an-danitra tao. Zay ny voasoratra ao anatin'ny bokin'i Davida. Ny nandehanany tao amin'ny fahamarinana betsaka lavitra nisy ihany nandotony dosie fa zavatra anankiray. Io zavatra io tsy zavatra kely famonoan'olo izany tsy zavatra kely zany rehefana sady nankalabadin'olona ny namono olona tsy zavatra kely fa ho taramafaty zany mandozy zany fa mahavaria voasoratra ao ihany le izy fa ohatrin'ozy Andriamanitra hoe tsy mahevan'izany zay zany ve io ihany inge no mba nanotany Davida fa ny androny rehetra nandehanany teo anatrehan'Andriamanitra. Ravana misy fotoantsika ny anay malemitsika nandrasika eny am-pandehanana eny dia ange ravana iny Davida io ange ravana malala tena hoe olombelona ihany koa ange izy io hoe misy fotoana izy mety tao anatin'ny andro renany tao
tany amin'ny fotoanan'ny adolatsentro tany na tany amin'ny fotoana tsotra tany tena hoe mety nisy zavatra ihany tany na azo azy mety nisy fa tsy navelana tsy soratan'Andriamanitra tao anatin'ilay boky akory ilay izy nataon'Andriamanitra maivana daholo io ihany ny tena mba navesatra tamin'Andriamanitra zany dia izy namono olona dia nisoratana tao fa Davida mirakana dia tena hoe tsy nanota tsisy nininina mihitsy natao za loatra ny tsy mino olombelona izy nanam-pahalemena izy ary nisy fotoana anankiray nanisa vahoaka Davida tao amin'ny mpanjaka ao ihany zay tasay mpanjaka ao ihany ao amin'ny tantara zay tantara zay nanisa vahoaka Davida fa tsy soratan'Andriamanitra tao amin'ny bokiny akory ana ilay izy satria tamin'io fotoana io Andriamanitra te hanafay zanak'Israely Andriamanitra satria tezitra tamin'ny zanak'Israely dia inona nataon'Andriamanitra tamin'izay novangian'Andriamanitra Davida mba hanisa vahoaka dia rehefa nanisa vahoaka Davida dia izay nanafaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay ny tena fandehan'io tantara io izany hoe tsy hoe avy any anatin'ny Davida zany ny tena te hanota na te hanao zavatra ana fa Andriamanitra mihitsy namainga azy hanao an'io zavatra io mba hahafahan'Andriamanitra manafay ny zanak'Israely dia tsy soratan'Andriamanitra tao anatin'ny boky nefa Davida tamin'io tena nahatsapa mihitsy hoe nanao fahadisoa nibebaka tamin'Andriamanitra izy nibebaka tamin'Andriamanitra Davida tsapany mihitsy hoe nanao fahadisoana tena ngeza Davida ary nanao alitara mihitsy Davida mifona tamin'Andriamanitra mihitsy Davida riavana malala any amin'ny Samuela faharoa zany tazasa vojery izy ihany ahako Samuela faharoa toko 420 zany tantara teny ankonareo zany afaka vakianareo fa tsy vakiantsika efa lavabe Samuela faharoa 24 hitanareo lefana tena tsy nisain'Andriamanitra tao anatin'ny bokin'i Davida akory le zavatra nataony nefany eloka raha mamaky an'io Samuela faharoa io dia tena hitanao mihitsy Davida fa mifona tamin'Andriamanitra izy ary ny teny mihitsy hoe Jehovah ny anarako izy fa fanao amin'ny boky fahaza ny anaran'ireo olona ireo za fa izy na fahazareo olona ireo satria zany nanota ozy izy dia nanao alitara mihitsy Davida mifona tamin'Andriamanitra satria natsapa izy fa nanota teo anatin'i Jehovah mahatonga ny vahoaka nifaizin'Andriamanitra fa tsy voasoratra tao anatin'ny boky akory zany riavana malala nisy zavatra zany ataontsika eny amin'ny fiainantsika eny kay riavana saromany miverina indray ilay famondrapo saromany famondrapon'Andriamanitra iny dia tsy voasoratra anatin'ny boky satria nahoany satria tsika miezaka alleloia mandeha mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra miezaka tsika tsy mandoto ny fitafitsika kosa anetsika manao izay marina eo anoloan'i Jehovah anetsika miezaka mandeha mahitsy anetsika dia ilay fiazahantsika mijeren'Andriamanitra dia misy zavatra indray tsy soratana ao anatin'ny boky akory tsara Andriamanitra tena zarafana tena voakasika mihitsy ny foko hatramin'ny andro rehetra renan'i Davida hoy dia izay ihany no mbo nataon'i Davida namono an'Oria dia naka ny fatin'Oria dia ohatrin'io koa ny zavatra hita tao amin'ny Ezekia io ohatrohatrin'io vakiana ny boky dia mijerena mety nisy zavatra koa ny atao nefany mety nisy zavatra koa tao amin'ny Ezekia tao hoe ny Ezekia tadidiko angenao ihany io voasoratra ato mihitsy ny tavo izao fa nanao an'izao ianao fa ny tena marina riavana malala hoy ny tena Andriamanitra dia minitsy mijery andreny fa miezaka Andriamanitra mijery ny zavatra tsara ataonao fa raha tsy hanao nininona kosa ianao raha isika mihitsy kosa ny fidiny tsy handeha tsy hanao mahitsy anatrehan'Andriamanitra fa tsy rarahan'Andriamanitra dia tadidio tsara fa taky ny ahoana zany ny tokony voasoratra ao anatin'ny bokintsika inona zany ny zavatra misoratra ao anatin'ny bokintsika ka raha hoavy ny fotoana hiteny amin'Andriamanitra tsika mba tsara ozy Andriamanitra ny inona ozy Andriamanitra nandehananao taiza ozy Andriamanitra ohatrany tsy mahita mihitsy jerena ny bokinao tsisy afa-tsy dosie malotony ao anatiny tsy mba ohatrany an'i Davida hoe afa-tsy taminy ihany fa tonga dia maloto daholo ny dosie dia tsika ngeramana rehefa maloto rehefa tsy mirarahan'Andriamanitra miezaka tsy miaino an'Andriamanitra dia maloto ny dosie atsika fa ny olona tony miezaka alleloia mitady an'Andriamanitra andao manalina na dia misy aza indray eny an-dalana eny
ny fahapetipetitenana ry hafa natsinantsy misy eny andalaneny misy zavatra nendrentsika misy zavatra mampetipetana fa ezahan'Andriamanitra tsisy ratana mihitsy reny fa salomany amin'ny famandrapony mba ho avy ny fotoana anankiray hanokafana amin'ny boky ka tsy ahitan'Andriamanitra afaty zavatra tsara ary za eto miteny aminao foana isanandro ao anatin'ny tontolo andronao anankiray aza manao zavatra ratsy betsaka ianao ny tsara rehefa natao ny zavatra ratsy zany tsy tena toerina mihitsy ary zany elana mihitsy ary zany ny fahotany zany tena elana mihitsy ary zany aheky tena hoe razo atao hoe osy izay raha vavy anankiray mahafinaritra na mihitsy izy zay ao izy izy zoko ampina tena ao izy tena tsy ao izy tena tsy amin'io fitafika io izy na atao trano ary ao izy tena na dia hoe za mivady koa zao izy ny atao trano tena tsy metsony mihitsy ny saiko hoe anao fitafy mitanjatanjaka izany any ny teneniny ry ao nefa ny vadiny eo an-trano tsy fahotana raha hoe izy mivadiny eo an-trano ka manao fitafy tsy motina satria ao anatin'ny tokantrano tsisy mahita fa ozy izy zao izy na atao trano tena ohatrany tsy metsony ozy izy ny saiko tena masy tena ozy izy zavatra tsara zany riavana zany natao hoe olona mandroso zany natao hoe olona mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra aleloia fa neny olona maniny eny an-dalana mihitsy ary izy manao mitanjakako nga izy enjehany eritreriny koa izy amin'izany dia inona ny zavatra ao anatin'ny inona ny zavatra ao anatin'ny boky dia mazava ho azy fa ny zavatra masoratra ao anatin'ny bokinao dia ianao nandeha mahizy teo anatrehan'Andriamanitra misy fotoantsika voapetipetina fa inin'Andriamanitra tsy jereny eny satria nahoana satria tiany ianao satria ho avy ny fotoana tsy maintsy hosokafa ny boky io ary amin'ny alalany io nafahan'Andriamanitra mamaly atsika hamaly atsika izay voasoratra ao haleloia tianao ange Jesosy tsara ange Andriamanitra ry havana malala lehibe ange Andriamanitra ry havana malala ary Andriamanitra fitavana eo Andriamanitra ifafanao eo ndao tsika andeha mahitsy ndao tsika andeha mahitsy tsy hanenanatsika mihitsy zany haleloia tsisy mihitsy olona nandeha mahitsy tao anaty baiboly dia mivoasoratra amin'izay tany amin'ny foanany hoe za zany dia tena mijoro vavolombelona aminareo fa za hatramin'izay nandehanako teo anatrehan'Andriamanitra dia tena nanenina satria fotika ny fiainako nanenina satria tena tsy mety mihitsy ka ilay izy tsisy amin'izany ry havana manana ny olona nanota ny maneninao ny olona nandenanao nanompo sampo ny manenina fa tsy ny olona nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ozy izy Samuel tenenanahy eto masomaso eto omboniza ny nangalako vadiniza ny nangalako inona ny ratsy nataoko teo anatrehanareo afaka miteny daholo nareo ozy izy Samuel teneno eto satria nahoana izany lehilahy zany dia olona nandeha mahitsy teo anatrehanareo mandra-pahafatiny hatramin'ny mbola kely mandra-pahafatiny fa tsy nanenina mihitsy izy hoe talohany nafatesany dia nanenina hoe ty zany tsy nahita fiainana Andriamanitra sa avy nangava ho fito taona dia tao anaty tempoly dia tsy mahita fiainan'ny olona mihitsy ange zany zazany haizany olona zao ny tanora haizany misy azy sa dia nateriny mamana ihany dia ato ve ny fiainako tena ohatra ny vomafy Samuela zany nge raha tena tsy haina fiainana tanora zany mihitsy tsy nahita zany misotro toaka fokasigara tsy nahita an'izany mihitsy Samuela tao anaty tempoly tao izy dia tao mandra-pahafatiny ndray fa tsy nanenina mihitsy Samuela sambatra izy matem-piadanana haleloia na dia tsy nanao ny fiainana teto tany azy tsy nahita ny fahitan'ny olona fa sambatra ry havana ianao tsy mahita ny fahitan'ny olona sambatra ianao aza mamiteny an'izany mihitsy hoe za felanga dia ny olona zao aizany misy za ty eto Andriamanitra foana dia hanompan'Andriamanitra dia ry tsy mbola tian'Andriamanitra ianao raha zany fa ny olona tian'Andriamanitra tiany mihitsy eo ny fitoerany manomboka voakely mandra-pahafaty dia miainao ary tsy manenina ry havana malala mbola mitory fa nanarany Samuel an'izany Saoly zany ry havana takin'inona tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra nadika ny tenin'Andriamanitra fa tena nanarany Samuel mafy kozy izy Samuel hoe olo Saoly fa tsy Jehova vany nanositra anao ino ny tia ataonao ty tsy nisorona mihitsy Samuel satria fantany aleloia hoe ohatry ny ahoana Jehova ohatry ny ahoana za miaraka amin'ny Jehova zany tianao Andriamanitra ny andronao sisa rehetra andehany eo anatrehany ry havana anao izay tia tompoy amin'ny fo izy amin'ny fifaliana
ataovy zay sitrapony fa mahavy ny andro anankiray amalinanao mihoatra lavitra aloha zay nyteneninao anatin'ny fotoan-tsarotra iny mihitsy eo Andriamanitra nampiseho aminao ny voninahitra. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra dia mila fa ampaherantsika zany tenin'Andriamanitra izany indray androany. Iaraka ivavakatsika dia misaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Ivavaka ihany tsika rehefa avy eo. Alleluia. Manoloantsika iainy famelabelarana. Misaotra betsaka ny mampionitsika eto anatin'izay toriteny izay mino alleluia favoraintsika rehetrarehetra izay afatra izay. Misaotra indrindra mampionina ary Andriamanitra manakrepa-saovana marifitianao tongava amin'ny ambony indrindra tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany mampionina mahereza amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Isaia, boky Isaia, misy fotoantsika efa nitorena izy ity teto ihany fa mahasoa tokoa moa ny teny averina. Alleluia. Isaia 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 no nivakiny tamintsika androany. Ny naharariany Ezekia sy ny nanalavan'Andriamanitra ny androny ary ny fiderana nataony tamin'izany. Naharariany Ezekia fa na dia mpanompon'Andriamanitra dia maharary tokoa. Ampahiranareo izay mety anaty tsy fahasalamana fa tsy lehibe ny hoe Ezekia angambontsika fa Ezekia aza narary ary narary seky maty mihitsy fa tsy nararirary fotsiny. Koa dia mampahiranareo rehetrarehetra izay marary anaty tsy fahasalamana dia Andriamanitra manakrepa-soavana koa nge ampitombo ny andro iainanareo. Alleluia. Aminaran'i Jesosy andiny voalohany tamin'izany androany dia narary seky maty Ezekia. Narary be mihitsy izy tamin'izay fotoana izay. Ary Isaia mpaminany zanak'i Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe zao nilazain'i Jehova afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika raikany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova engany ka ho tsarovana no nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanovako ny tsara teo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao nilazain'i Jehova Andriamanitra Davida arainao efa ninoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro ampiko 520 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàny ity amin'ny tanàn'ny mpanjakan'ny Asiria ary ity tanàny ity ary izao ny famantaranao anao avy amin'ny Jehova lalanao fa Jehova anao izany zavatra izany indro ampiverina ny alokadiny 10 araka nampidinany masoandro azy teo amin'ny dialiny aza ka dia niverina adiny 10 ny masoandro dia ilay nidinany ilay efa nidinany. Halleluia. Amen. Narary Ezekia dia tena narary fo faty. Ny rahan'Andriamanitra tany amin'ny tany ny rahan'Andriamanitra mangan'ny Ezekia Isaia efa faly ery zany Ezekia nahitany Isaia tonga tany iny fa tonga mpanompon'Andriamanitra lehibe aninona ametra tanana amiko izy dia ho sitrana ivavaka ho ahy izy dia ho sitrana dia ho tapatsangana soamantsara eto tsy izay rehefa ny zavatra nitranga fa nilazana meloa izy fa ho faty ary ny teny dia hoe afary ny ankononao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Voalohany indrindra raha mba ohatr'izany daholo ny olona maty rehetra mety mba mahafinaritra ihany ry havana hoe mba misy fotoana ianao zany anafaranao ny ankonanao hoe ho faty ianao dia azoko antoka fa misy fotoana ianao hipasena ny vadinao na ny zanakao ny kodin'ny coffre ohatra ny kodin'ny banque en ligne ohatra ny kodin'ny Facebook ohatra ny tany rehetrarehetra ametrahanao ity tany ary ity jereo ity tanytsika ary ity trano ity mametraka zavatra be dia be izy daholo ny zavatra tokony soniavoko fa andeha mba tsy hahasarotra ny fiainana rehefa ao aoriana mety mba mahafinaritra fa tsy tsika rehetra nataon'Andriamanitra an'izany fa ny mpanompony Ezekia hoe dana afaro ny fianakaviana fa ho faty ianao. Mbola misy fotoana nanovana voveloma fianakaviana ohatry ny namory avan'izany olona maty tampoka ozy ny fianakaviana dia tsisy ny alàna ny dia lasa tampoka ianao dia
fa raha mbaizany toy mety mba somary hafahafa kokoa hoe sahona azy nareo hoe afaro ny ankonina fa ho faty anao fa tsy ho velona fa voanainao an'izay zareo ohatrany hoe nomena fotoana zany hoe tsy tonga de maty de zao anao a fa ohatra androantsika ohatra zao tsika amin'ny 10 alina sa amin'ny 4 zao ohatra zany zao amin'ny ay 10 sasany alina de hoy izy Andriamanitra hoe amin'ny raha amin'ny 12 alina ianao faty fa afaro ny fianakaviana misy fotoana zany a afaka nanafarana fianakaviana fa fanontaniana mipetraka nolanin'ny Ezeka nanafarana fianakaviana hoe le fotoana andiny faharoa ilay fotoana kely tsy tonga de maty tampoka izy fa mbola nomen'Andriamanitra fotoana ahafahana manafatra ny fianakaviana fa le fotoana nahafahana nanafatra fianakaviana tsy nanafarana ny fianakaviana fa nitodiany tany amin'ny rindrina mbola nahafahany ray mivavaka io vavaka io tsy vavaka vetivety io araka nyteko taminy hoe raha miteny Andriamanitra hoe afaro ny ankonanao mbola misy fotoana nge zany etsona ny ankonany avy daholo ry aiza ry any mbola ny atsena atsovy aingana tatsovy daholo fa hanafatra anareo ry any na iza mbola ny atsirabe atsovy ry any na iza mbola ry anany atsovy aingana fa hanafatra fa ny fotoana nanaovana an'izay tsy nolaniny anafarany ankonany fa nolaniny iresahana tamin'i Jehova tsy nitodika tany amin'ny fianakaviana kory izy tsy nitodika tany amin'ny Isaia kory izy fa nitodika tany amin'ny rindrina iza no hitanao any amin'ny rindrina no hitanao fa entrenao sy ny rindrina ny ten'Andriamanitra hoe za de eo amin'izay toerana rehetra etsonareo ny anarako de eo ny tahiko anareo eo no ianoko anareo efa le tahina koa de hoe ianona ka na eny amin'ny rindrina ianao mitodika afaka hitan'Andriamanitra ianao raha mifantoka miantso an'Andriamanitra firy ny olona manana problème mitodika any amin'olona fa tsy malala mitodika any amin'ny rindrina ry hapa fa za teteny aminao manomboka androany fa taro fa manana toerana azo hitodiany ianao de ny rindrina zany hoe tsy mijery nizaniza tsony ianao fa manatrika an'Andriamanitra sisy ianao any amin'ny rindrina ianao tsy mahita na de Isaia ary tsy hitanao ny fianakaviana tsy hitanao fa rindrina no hitanao any ao amin'ny rindrinao anao tsy mijery zao tontolo zao tsony mifantoka ao amin'izay no masonao tsy mitoditodika aiza na iza tsony ianao fa mibanjany amin'ny rindrina tsy ny rindrina ny nivavahany fa fantany fa ho Jehova afaka mbolamianao azy tsy nisy navelany naka ny fifantohany tsony fa tonga de hoe hitodika ato amin'ny Jehova ahako de nivavaka izy ary mivavaka tamin'ny fony olona efa narary mafy efa mijalijaly midridridry fa nadinony zany rehetrarehetra zany de nitodika tamin'i Jehova izy Jehova engane mba ho tsarovanao no nandehanao teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foky rehetra ary anaovako izay tsara teo masonao de nitomany mafy de mafy izy raha miteny an'izany misy zavatra tsarony tao de zahako tena misy fotoana mitondra nananatra nyreto vahoaka reto mba ho tiany Jehova misy fotoana nampahery an'ireto vahoaka reto nampahery ny tenany eo amin'i Jehova misy fotoana nijoro tondram-bavaka nyreto vahoaka reto tamin'ny ady tsara ngeravany zany hoe ianao misy zavatra mba tenena am'izay hoe mba tsarovy ny zavatra ataonao androany miaraka amin'Andriamanitra ngeravana misy fotoana tamin'ny toerana izy ity ndray sabaty zay ny toerana izy ity de niteny hoe izavy izy ny efa nanao boatin-drakitra izavy izy ny efa nanao compte épargne manao an'ireny compte épargne ireny zany any amin'ny banque zany hoe le compte épargne misy vola lefanao ao fa tsy azonao kitia fa misy fotoana misy fetra de afaka kitianao am'izay Alleluia izavy izy ny efa nanao boatin-drakitra manana ariary roa kely zay tamin'izany de alefa anaty boatin-drakitra manana ariary efatra alefa anaty boatin
manana 20 alefa anaty boatin-drakitra 20 ny vola betsaka indrindra mazy tanà mbola tsy nisy le 10 iny de alefa anaty boatin-drakitra boatina Nestlé ronono Nestlé iny alefany lovely rehefa nanao de rehefa lasa ao iny a de tokony ho ao aloha tsika tsy manina de maka misy le pince le fanasorana volombava iny pince épilé iny de ahoaka izy de somary hoirina kely le vavany de alefany izy de misikotra mahazo 20 ianao misikotra fa andro mahazo 20 rehefa tena mafy ny ady afaka sipirina ihany iny ny lovely boaty vy misy koa le boaty vita amin'ny hazo iny mbola vita ihany aisaka le hazo le avy aty amin'le rirany anankiray aisaka ka fantsika reny mitazona izay de afaka miodina de mbola afaka angalana kely zany hoe ny tena marina ny boatin-drakitra tokony tsy kitianao fa ho avy ny fotoana na hoela na hoaingana mavesatra be iny tsy omby vola ntsony de tonga amin'le mamaky boatin-drakitra ny fanompolan'Andriamanitra ny avako de tahaka ny manao boatin-drakitra isika misy zavatra tsara ataonao androany mety mbola tsy fazonao androany ny valin'iny ny tena mandre saingy tsy valiana eo eo ny mpanao ratsy de toetra mora amin'ny olona manota satria tsy valiana eo eo fa za mitenanao tsy valiana eo eo ihany koa ny soa zay ataonao an'Andriamanitra ataovy fotsiny aloha ndray androany mba afaka hiteny takany Ezekay hoe Andriamanitra mba tsarovy moa le matoy ianao miteny hoe tsarovy Andriamanitra de ianao zany efa matsiaro tadidinao tokoa nisy fa tsisy olona afaka hiteny hoe mba tsarovy nefa tsy nisy ianao afaka hiteny amin'olona hoe mba tsarovy le vola nomeko anao iny nefa tsisy fa nisy le vola nampindraminao olona de hoy zany mba tsarovy ihany Alleluia zany mihitsy lovely fatao amin'ireny taloha mamaky an'le boatin-drakitra fifaliana zay tamin'ireny famakiana boatin-drakitra sabotsy après midi ny asena mamavakiny de angonina de ny après midi an'iny mandeha mitsena ny Analakely sy ny Andravoahangy mividy zay tiana androany zany ianao manao asa an'Andriamanitra manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra de tadidio fa nandefa tao anaty boatin-drakitra ianao de iny zavatra anankiray iny ao arinao anisan'ny zavatra ho tsarovana-Andriamanitra azakivy zany raha misy asan'Andriamanitra ataonao tena ikelezanao aina mbola tsy hitanao mihitsy inona ny vokany misy vokany ka ho ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo rehefa kitsika kely ny Hebreo Hebreo 9:10 ho ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra nge tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana zay efa nasehonareo vokatry ny anarany ho voninahitry ny anarany raha nompo olona masina areo sady mbola manompy ihany Andriamanitra tsy hoe tsy marina tsy mba tsy marina ka anadino an'ireny ny atsika ataonao zany rehefa ho an'Andriamanitra na kely na be de tadidio fa tsarovana-Andriamanitra de ao anaty boaty reny fa rantsa volamena ny zavatra ataonao an'Andriamanitra androany io fa rantsa volamena kely mampahery olona ray ianao androany de tadidio fa rantsa volamena latsaka anaty boaty azao mampahery amin'ny mampionina eto masomaso eto anatriny an'Andriamanitra anisan'ny herinandro izy anatin'ny tontolon'ny andronao de tena reko hoe tena hitanareo le teo zao mpanaovana fandarana izy maninona misy appel miditra ianao le tamin'ny fandarana teo de misy appel miditra maneno ny telefony fixe lasa izy makany de efa tapaka le appel de alefa antampotra le numéro de izy avelako manao asan'Andriamanitra ty zany mendraikitra ny zany tany Alleluia amen tena feno ny fotoanany isaorantsika an'Andriamanitra ary isaorantsika an'Andriamanitra ny nanany fotoana am'terinandro izy izy de nampianatra an'ireo olona atao batisa mampahery isaky ny arivo izy manao délivrance isaorantsika an'Andriamanitra ary maherezy ianao dre reraka tonga ny ariva tena reraka tanteraka izy aminao délivrance avy nampianatra baiboly zany tsy reharehana aminareo koa hoe angadrana hoe
isotomana gemme na j'adore fa za kosa mba mampahery azy kosa eto amin'ny alalan'ny toloteny maherezy ianao mampionina re matsy ny zavatra taontsika inge tsisy mahita fa tsy Andriamanitra koa za zao hitanareo eto isan'andro eto fa ny asako ny asan'Andriamanitra taoko hitako azo lazaina ho kely raha miohatra amin'ny anazy ao ambadimbadika ao anatin'ny tsisy kamera ao ary za mampahery azy foana hoe mahereza alleloia mahereza fa farantsakely volamena anaty vatin-drakitra ireny alleloia amen any ariana any zany tsy mampionnareo fa tsika rehetrarehetra ireo izay manao asan'Andriamanitra ireo manao zavatra tsara ireo mameno boatin-drakitra mamy fotoana ilainao amin'izay mamaky amin'ny boatin-drakitra aiza tompo a tsaroviny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara teo masonao ary Ezekia efatra amin'ny elany fanina nenon'Andriamanitra misy fotoana Ezekia tany amin'ny mpanjaka faharoa vakitsika mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko fa 9 andininy faharoapolo ary Isaia zanaka Amoza dia naneraka tanay amin'ny Ezekia na hoe zao nolazainy Jehovah-Andriamanitra ny Israely ilay fitarainana nataonao tamiko tamin'ny Sankeriva mpanjaka ny Asiria dia efa noenoko i Ezekia ao amin'ny baiboly ao zany misy karazan'olona tena mpitaraina amin'Andriamanitra vao tena ohatry hoe vao misy zavatra dia tonga dia mitaraina amin'Andriamanitra alleloia ka Ezekia tsy fotoana voalohany hitaraina tamin'Andriamanitra io efa zatra mitodika any amin'Andriamanitra izy rehefa nika hotafian'ny Sankeriva izy dia mitodika tany amin'Andriamanitra koa tena tena tsy vitako io Jehovah dia renon'Andriamanitra tsy adiny Ezekia voalohany io efa adiny hatramin'izay mbola ao koa i Nehemia tsika maky boky Nehemia Nehemia koa dia olona mpanopon'Andriamanitra fatra-pitaraina amin'Andriamanitra fatra-pitaraina amin'Andriamanitra tsika ny tena Andriamanitra amin'ny boky Nehemia toko 5 ohatra Nehemia toko 5 andiny fa 9 hoy tena Andriamanitra tsarovy ahako ka azo avy ry Andriamanitra araka izay rehetra nataoko an'ity firenena ity Nehemia koa zany nananjavatra afaka nitakila tamin'Andriamanitra satria nanino nanao tsara tena trehan'Andriamanitra any amin'ny Nehemia toko 7 mbola mitarina koa 7 hatrameko anareo tsarovy ahako noho izany ry Andriamanitra ka aza kosehana ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy tamin'ny raharaha tokony atao ao ny dongimitsy aza kosehana fa tsarovy alleloia any amin'ny 9 mbola miteny koa tsarovy noho izany ko tsarovy aho noho izany koa ry Andriamanitra ary antrao araka ny habean'ny famindraponao mbola mitakiny alleloia 9:30 tsarovy akaso avy ry Andriamanitra zany hoe nisy zavatra zany nataony tany aloha tany dia tonga amin'ny fotoana ilany famonjen'Andriamanitra dia zay tsarovy dia azo avy aiza mory avana ny afahantsika hiteny an'izany raha tsy efa nisy zavatra nataontsika misy olona afaka hitaky zavatra tsy azo takiana ve misy olona ve afaka hitaky eo mba tsarovy inona ary no tsarovana zany nge lavana mahatonga antsika tokony hanao asan'Andriamanitra zany nge mahatonga antsika tokony hivavaka mahatonga antsika tokony hivavaka tsy ny amin'ny androany sy ny rapitso ihany ao fotoana antsika reo tena hitaky an'izany amin'Andriamanitra fa tsy ireo le mba nataoko za zao ohatra mba manao aty asan'Andriamanitra kely ataoko ty isan'andro aho misy fotoana tokoa aloha matsiaro reraka misy fotoana matsiaro reraka misy fotoana rehefa le mandeha ohatra hoe voahiraka noho ny asa dia misy fotoana mandeha lavitra be misy fotoana makany Lyon misy fotoana makany any Paris sy ny manodidina rehetrarehetra any misy fotoana makany Reims mandeha lavitra daholo zany raha miala ety aminay dia hitako hoe zao ny fian'le fandarana teatory be iny andalana dia lasa mihitsy mijanony amin'ny aireny dia matory kely mihitsy aloha
ary za vao matory dia misonaka le tena mbola moavy fotoana ifakahita amiko nareo tsy razo hoe ty ozonareo tsy pasitera hoe ty misonaka be tonga dia misonaka vetivety zany tena tsapaka hoe tena tsy ampitoromaso aneray fa izao tsy maninona ana le izy satria izao mbola hoavy ny fotoana mba hitenarako andriamanitra mba tsarovo mola mba kely vity reny fa tena kely reny fa mba tsarovo fa tena mila anao alleloia ny asan'andriamanitra ataonao androany itsonjovanao ny hoavinao rapitra boatindrakitra manao boatindrakitra tsika rehetrarehetra io dia nitomany mafy izy tsarovy ahako andriamanitra ary ny zavatra mahafinaritra raika ny teniko taminao te tsy fotoana voalohany na hainoan'andriamanitra ny antsoantsony Ezekia ty fotoana ty Ezekia zatra mitarina amin'andriamanitra andriamanitra koa efa zatra hitarinany Ezekia zatra miantso an'andriamanitra fa andriamanitra koa efa zatra mihaino ny feo an'i Ezekia andininy fahaefatra dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazain'i Jehova andriamanitra Davida rainao efa nohenoko halleloia efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao rindrina notodiany ny olona taty tao amin'ny efitrano tao zany izy mitodika ary amin'ny rindrina tsy mahita zavatra mihetsika eo tsy hitan'ny olona koa hoe mitomany be izy ao fa izy nahita Jehova ary izy tokony hitan'ny ranomasonao Jehova nge tokony hitan'ny ranomasonao fa tsy ny olona rehefa eo anoloan'ny olona ianao ampiseho ny olona fa kristianina matanjam-ponoana ianao aza eo anatrehan'olo zany no mikorera fa maninona reo mafy ty manompo an'andriamanitra ty so ny olona ary no mety hiteny anao aona mbola nompo an'andriamanitra ao ihany atray mahery tsara mihitsy tsika io hoe aona reo zany to mandalo ady adinao tao ampantanjaka eo fa tsy dia hoana kivy aiza no kivo fa rehefa ty amin'i Jehova any ianao mitomany misy olona matsy ty amin'i Jehova izy tsy maneova any amin'ny olona le izy no mitomany fa tsika tsy mitomany any amin'olona tsy migorera any amin'ny olona fa migorera ty amin'andriamanitra tsika alleloia Jehova no mila mahita ny ranomasontsika sy mila mandreny vavakitsika anao mitodika any amin'ny rindrina raha samy mitodika ihany alleloia anao hitodika any amin'ny rindrina raha mba mandefa any amin'ny Facebook zany dia mandalo ady ary havana Jesosy amatoky anao amin'ity andro ty Jesosy tsy any amin'ny Facebook Jesosy aty amin'ny rindrina eny amin'ny Facebook ianao ampiseho amin'ny olona fa papahery ianao ampisehoy amin'ny olona fa papahery ianao amin'ny fotoana rehetra ianao papahery ozy ny olona nareo ka tsy mandalo ady Jehova zay misy mampahery za tsy mizaza misy ny korera tena anao aniny eny amin'ny olona eny tena mafy mahazo ana rado rakody salama mampahery zay meonamiko mpahereziko ary za rehefa anatin'le fotoana kivikivo toy za tompo me olona kivo noho iza ampaherezako alleloia ampaherezako dia ampaherezako ny tenako za efa nifidy efa hatramin'ny ela ho pampahery revana za efa ela hatramin'ny ela no nifidy ivoaka ambavako tsika fa tsy teny mampahery misy fotoana anatin'ny ady fa sahako ifidy ampahery ary za hitodika any amin'andriamanitra any mampahery ana any mamonjy afa tsy ny olona alleloia fa herin'andriamanitra eny koa izy ny ranony fitarainana ny aritako ny ranomasony dia zao ary ny vokatry ny fitarainanao sy ny ranomasonao vokatra ngeza be mihitsy hakinao tsika rehefa mivavaka izany misaotra ny amin'ity tombon'andro andro anankiray hisorantsika n'andriamanitra misaotra andriamanitra amin'ity tombon'andro mpavelomana ngeza be zay meo misy fotoana tsika marary fa misaotra n'andriamanitra mbola velona aloha alleloia raha ray andro aza hisorantsika n'andriamanitra tahaka ny ahoana mory havana zany eo mena 5 taona iza mba afaka manao calcul vetivety 5 taona zany mo firy andro eo indray ary nareo tsika le matanjaka be amin'ny calcul 5 taona zafady firy andro eo mba miangavy anareo mba ataovy kely zay calcul zay zafady 15 hoe alleloia dia ny ahoana ny fisaorantsika n'andriamanitra
nahazo tombonandro mpaveloma. Alleloia. Za koatra ny lova izany vao miratra amin'ny maraina tsapaiko aloha mivataka. Alleloia. Velona alleloia. Ity ato daholo ny mivataka. Atsika daholo ny oza. Isika kely ny tongotra anaty lamba. Alleloia. 5475 na 5475 tombonandro mpaveloma. Alleloia. Ray andro aza hoa isoratsika ny azy 5475 misaotra nareo nanao le calcul. Misy virgule 75 mihitsy ny olona azy ary misy mahita karazany maro nareo zany a. Tsy maninona efa mihoatra ny 5000. Alleloia. Tena isorana an'Andriamanitra. Ampiko 5 taona ny andronao izy vao riavana. Nefa firy andro izy nitomany teo. Ampiray volana izy nitomany teo. Ny andro tsiny izy no nitomany teo. Zany ngeny Andriamanitsika. Tsy miandry anao hitomany 5 volana Andriamanitra vao amme anao 15 ans de plus amin'ny andronao. Eritreretinao fa tonga teo Isaia te ho faty ianao ringarainy fa de ampifany mpanagrimena zay fa de mandria-piadanany. Mahafinaritra ny fiarahana fa de andratsika mione. Zay raha ianao ny tonga aloha de raha sy ambavahady de raha zany tonga aloha de zay fa mahereza. Zany avako zany. Falifa ho any an-danitra tsika. Andeha hody am'izay Isaia. Eny an-dalana nge Isaia nitsona Isaia dana verina. Dana verina fa teneno izy hoe apiko 5 taona ny andro tsy niany nge. Efa ariva fotsiny ny andro. Efa ariva ny andro tiny. Zany hoe ranomaso tena tsy haiko hoe mety ranomaso adiny ray na adiny roa ve io raha be indrindra no nitomany tompo tsaroviny na tena fitena. Ny ranomasonao io na gotiny ranomasonao ray io sarobidy amin'Andriamanitra io. Sarobidy amin'Andriamanitra io. Riavako. Alleluia. Riavana malala nampina 15 ans na ampina 15 taona sady zao tsy izy rerana nahazo fahasoavana. Raisinao fotsiny firenena io zany riavana mbola hitady mpanjaka vaovao aingana rehefa mpanafika eo efa ao akaiky ao. Tanàna tsisy mpanjaka mpitarika zany nefa tonga ny favalo ohatry ny kotikotin'ny resy zany Hoy tena Andriamanitra efa nenoko ny fitarananao arindro. Efa hitako ny ranomasonao. Indro apiko 5 taona ny andro valiny reny valiny le fitaranana sy ranomaso apiko 5 taona. Fa tena nijereko tokoa. Fa tena misy azo tsarovana ny zavatra nataonao. Alleluia. Tsy nampian'Andriamanitra 5 taona fotsiny fa raha jerena zany de takataka ny hoe équivalent ana 5 taona zany. Lanjan'ny fandehanany Ezekia. Nandehanany teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fony rehetra ary nanaovan'izay tsara teo mason'Andriamanitra. Rehefa nilanjain'Andriamanitra dia équivalent ana 5 taona. Tsy haiko équivalent ana 4 taona ny ianao na 4 volana na 4 andro na adiny 4 na 4 minitra na 4 sekondra raha ny zavatra tsara izay ataontsika an'Andriamanitra. Tsy fantatro tsisy malala an'izay. Andriamanitra manana an'izay mizana izay. Andriamanitra manana an'izay balance izay. Ozy Andriamanitra azo fantany boky. Halleluia. Rehefa aseto daholo eto ambony lela mizana eto ny zavatra tsara izay natao. Meo mizana andro ao na rehefa aloha ny 5 taona maivana be le 5 taona asany hoe 10 taona 12 taona manomboka miainga kely le mizana. Dia tany hoe tsika mene mpivarotra ny Madagasikara ampina kely loatry ny rehefa mitadidiko mivarotra zay taloha dia misy loatry ny fangalana ohatry ny zavatra via amin'ny tôle sy an'ireny fangalana vary. Sina kely an'le miravaka kely le vary mba rehefa nanao zany izy rehefa nivarotra nanao épicerie zay nanao épicerie taloha. Rehefa le mivarotra siramamy ianao dia efa mitady hainga le dia ampina kely dia asorana kely le ampina kely asorana kely atao lanjam-bolamena. Ampio 12 taona manomboka miainga le mizana. Ampio 2 taona hoe manomboka miainga.
mbola tsy mibalansa tsara le izy ampio ray taona farany 5 milanja tsara mihitsy mahitsy ny mizana ry havana. Halleloia, misoamevakoefa nanao épicerie. Halleloia. Mba dinidinio eny ianao hoe ny aty re zany raha mba zahako zany mba hangatako hoe tsarovy Andriamanitra de 4 taona 4 andro 4 volana eo le mba zavatra mba ianao zany mezaka amin'ny Davidy inona zany zavatra tsara nataoko tamin'Andriamanitra de mba vinavinoana ianao raha neny Ezekia mpitaritafika manao zay tsara teo mason'Andriamanitra 10 taona tsy fantatra ny atsika na 4 volana nefa mampahery anao ataovy foana ny marina sy ny tsara ny atrehan'Andriamanitra de nampina 10 taona ary 7 ary izao ny famantarana manao avy amin'ny Jehova lalanao fa Jehova nanao zany zavatra milazain'izany de izao indro ampiverina ny aloka adiny 10 araka ny nampidinany masoandro azy tamin'ny dialiny azy ka teliverina adiny 10 masoandro de ilay efa nidinany taloha efa ny lapelina misosa tsara iny zay mihitsy le izy de izao taloha tsy mbola nisy famantaranandro ohatry ny famantaranandro tsika izao fa ny famantaranandro taloha ry havana ndry fanetretena kely ny Suzel Andriamanitra ny ame anao amataonany amen ianao any ame Andriamanitra ny anao amataonany Suzel amin'ny anaran'i Jesosy taloha tsisy hoe famantaranandro fa taloha amin'ny alalan'ny masoandro sy amin'ny alalan'ny aloka raha mahitinareo ao Madagasikara misy mitovitovy amin'izay reo ny masoandro taloha ny famantaranandro taloha de amin'ny alalan'ny aloka de misy zavatra mitsangana eo ohatra misy karazana ohatra zavatra ohatry ny rindrina na karazana zavatra ohatry ny hoe mitsangana eo zany misy rirana efatra zany na zavatra mivongana zany de iny par rapport amin'ny masoandro no anaovana an'iny ny ananganana an'iny mety mitodika ohatr'izao na mitodika ohatr'izao arakaraka de rehefa tafy masoandro am'izay izy de misy aloka entin'iny avy ao ambadika de iny zany ao Madagasikara misy an'izany ao amin'ny fitsarana ao anosy eo mihoatra misy an'izay raha tsy diso ao anosy eo dia amin'ny alalan'iny de vao mipotra masoandro ohatra de ngeza be le aloka ohatra de fantatry hoe amin'izao zao na ny tany a Babilôna efa vitandra mihitsy nanondro ny zarainy 12 ny lera de fatany natao mihitsy rehefa eto de efa mifaritany rehefa eto izy amiray eto izy am'roa le aloka zany zay ny famantaranandro taloha zay le dialy ny aza satria aza de naka ny fahendrena tamin'ny Babilôniana de nanao an'le ohatry ny famantaran'ora io dialy ny anarany izy de zao zany andro atoandro Isaia tonga tao amin'ny Ezekia de niteny tamin'ny Eofaty ianao de ny fotoana ny tomaniny Ezekia sy ny tanena tamin'Andriamanitra ny fotoana ny odiny Isaia ny fotoana ny verenan'ny Isaia sy ny teny anazy efa ny ariva ihany ny andro. Halleluia. Tsara fantatritsika fa ny fiainantsika io de tahaka ny andro. Ny endry Gabriel kely sy Lino kely zao vao niposaka ny masoandro de niposaka avaty ny masoandro de izy avy zao ny zazakely mba tsaroka eto ry Gabriel ry Lino ry Rohim kely ry Ruan ry Fiainien ry Fiarty reo zaza rehetrarehetra fantatritsika reo miposaka de avy eo efa tonga any amindry Finona de ry Fity memakany amin'ny tatao vonona zany de misy tamintsika rehetra eo amin'ny tatao vonana mihitsy ohatra zany hoe ry nareo ry Rala Jonathan ry Rala Tojo ry izaho mbola tanora kely eto amintsika reo zany zao eo am'le ry Fiarty ry Eden. Halleluia. Eden kely de ry izy koa izy moa narany zanaky ry
ohatra anarana pira zay ny zanaky ny anarany Lovely vadin'le pira vehivavy zay izy moa naran'izy fa zareo zay fa ny tadiavako an'le izy zanaky ry Marina ry Anitra Clarisy ry Marc Anthony zay mihitsy anarana pira mantsy le Marc Anthony ry Noémia kely ry Anthony ry mba teny Anthony narany zanaky reo mba vitan'ny ankizy ry akatena fiteny kely efa soara ry ranabavy Marina Tianay ry Osanji alleluia mbola vo aty amle miposaka amin'ny masoandro de monko am'todovona de tena fiteny kely hoe efa soara be nareo zany satria efa maninona le masoandro efa avy teto amin'ny totovonana de efa manomboka midina ndray mody masoandro menamena ny masoandro ry sana kely alleluia ry Anna Sroim efa voateniko teo Tinael alleluia mba toloina daholo narany zanatsika reny mba hitan'i Jesosy soratatsika eo alleluia ary Tino alleluia tsika sirine mety efa après-midi any amin'ny 3 any Tinael misy amitsika zao mety efa any amin'ny 9 any efa andeha anidy trano tsy ozina akory zany ary Lulo alleluia zany hoe ny fiainantsika io de tahaka ny andro hoy ny tenin'Andriamanitra ny obolona toko 7 ary Kenyon obolona toko 7 revaka itsika obolona toko 7 andiny 7 hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny lalany marina de tony fipoakandro maraina izay miamazava marapita tao vonany andro fa tsika ry Lovely mety efa après-midi daholo efa après-midi daholo tsika reo tiana rakoto arzaka soameva Lovely Erika zany raha Andriamanitra Charline mety eo amin'ny firo ary $100 mety mbola mitatao vonana kely reny de zao zany zavatra mitsanga ny masoandro tamin'ny fotoana io efa somary tany am'le amin'ny 9 any angambany hoy Andriamanitra sanji solo sanji hoy Andriamanitra averiko mihitsy aloha averiko amin'ny loniny tsy naveriny tamin'ny loniny fa naveriny teo amin'ny tatao vovonana satria zao anao depara vaovao tsy mety raha verina mitera voateraka ndray izy Ezekia averina 5 taona de verina any amin'ny filo maraina fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny salamy 7 vakitsika kely ny salamy 7 hoy ny salamy 7 manao hoe salamy 7 ndraiky jerentsika zay salamy 7 zay salamy 7 andiny 5 izay mahavoky so ny vavanao ny fahatanjoranao mody indray toy ny an'ny voromahery zany hoe neny Andriamanitra zany tsy hoe averina any amin'ny valo maraina fa naveriny adiny 10 fotsiny mbola tsy amin'ny 10 alina kosa aloha raha Tandrina Maria Charline de anao meko raha ianao zao mety mbola any amin'ny 9 arivo amin'ny 7 arivo any fa aza mbola maiky ao averin'Andriamanitra ino adiny 10 koa masoandronao hoe Maria Charline ny dikan'io de zao averin'Andriamanitra amin'ny hazavany sy ny heriny manontolo Ezekia efa saika maty ny masoandro efa saika tena nidina ny masoandro maty ny masoandro ny Ezekia verina na ny tanàna rehetra ho tenin'Andriamanitra tamin'le Isaia vakitsika teo amonjy anao sy ity tanàna ity tonga de nahazo fanjaka matanjaka be eo amin'le mitatao vovonana nodindray ny heriny taka ny heniny voromahery alleluia naverin'Andriamanitra adiny 10 miainga vaovao indro izy ampiveriny aloko adiny 10 tena veriny adiny 10
verina midi, verina mitatao vovonana ny androny izy ka tsangana avy eo izy tonga dia nany fiderana ary raha vakino manko ny 120 tonga dia fiderana be mihitsy. Ino tany amin'ny 120 ino tonga fiadanana rehefa orina mangidy dia mangidy nanjo ao izy ary ny fitiavanao ny namonjenao ny fanahy tsaka any amin'ny lavaka fahalevonana fanarinao teo ivoanao ny fahotako rehetra. Halleloia. Voan'ny vai ratsy mantsy izy tamin'ny vainy seka nahafaty azy. Aza miteny anao any amin'ny 2020 any vita ny fiderana nataony izy mbola tsy sitrana hoe ahoana teny an'Andriamanitra fikasana fotsiny hoe ampiko 5 taona tonga dia fiderana tsy niandry le 5 taona izy na hoe aloha tsy ampaina 4 taona aloha zao dia mba mampiresaka Andriamanitra atao dia fiderana no nataony taonina fiderana 2020 hozy Isaia ndala am'izay ozy izy maka ampimpanaviavy dia ampitao amin'ny vai zany mba ho sitrana izy hitondra ampimpanaviavy aminao any Andriamanitra. Mety misy olona koa eto mety efa reradraraka, mety misy vai, mety ataon'ny fiainana misy vai. Za te tena aminao androany ian'ny fitarenanao ny Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra koa ny ranomasonao dia mba hanampy ny andro iainanao koa izy dia hanampy ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao koa eny izy. Halleloia. Fa mitohiza miantsoantso ataovy izay mety anaova zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Halleloia. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadiny ny soa izay vitanareo ny tenin'Andriamanitra. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Otrika fa voaraintsika izay afatra izay. Atonony tsara ny halavany fotoanantsika raha aperiko tsy hotizako efa maro koa ny zavatra voalazany mampionana. Nisy teny teona hoe inona ny nandoto ny bokinao. Manomboka androany ny amononao ny loto tamin'ny bokinao ataovy ny tsara ho voafafany tsara ny ratsy dia ho avy ny fotoana afaka hiteny mihitsy anao Andriamanitra. Halleloia. Mba tsarovo koa. Halleloia. Tsarovony nandehanako teo anatrehanao dia ho tsarovon'Andriamanitra nandana teo anatrehanao. Nandehananao teo anatrehany dia mampitombony ny fahasoavana, mampitombony ny tombon'andronao, mampitombony ny soa sy ny tsara rehetra izay ataony eo amin'ny fiainanao. Tapitra ny fandarantsika, tapitra ny toriteny, misaotra ny mampionana tamin'ny toriteny, misaotra nareo nahatra ny hatramin'ny farany toga amin'ny fizarana fahatsapantsika mialohan'ny hidirantsika mivavaka erontsika hira dia hidirantsika mivavaka anaontsika hizarana fahatsapana ary inona ny zavatra tsapanareo tao anatin'izay iny alefako aminareo iny ny compte koa ao anaty commentaire eo dia afaka miantso an'io compte inareo dia afaka miteninareo hoe inona ao anatin'ny 2 minitra mba fahatsapana tsapanareo tao anatin'izay toriteny izay inona ny zavatra voarainareo, inona ny nandonanareo, inona ny lesona azonareo intsoahana. Miandrinareo ary amin'ny appel, izy ary aminareo no hiditra amin'ny appel izara fahatsapana tsy voatery ny groupe izay maharesy nisy anareo izay niaraka tamin'ny nijery teto dia afaka manao appel amin'ny compte koa avokoa ianareo dia izara fahatsapana. Andao ary ampandrosotsika ny anabavitsika Lina artisanat de Madagascar izy nizara fahatsapana voalohany dia tompo ranabavy Lina anao ny fitenenana. Alléluia. Afaka miteny ranabavy Lina. Azafady fa tapaka mikroko. Tain'i Jesosy pasteur dia tain'i Jesosy tika manakavy dia makasitraka nanay fitenena pasteur. Ia zany ny tena hoe nakasika ilay toepony Ezekialy hoe nataony ambony Andriamanitra noho ny fianakaviany dia nalony nitodika mivavaka anatrika azy natao anaty amin'ny tsy fahasalamana izy dia ny tena nakasika be tena hoe ambony be lavitra noho ny fianakaviany ny Andriamanitra dia tena nafinaritra be ilay toepony izay pasitany tena nakasika be tain'i Jesosy. Alleluia. Makasitraka ranabavy Lina tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mahereza hatrany
amin'ny asan'Andriamanitra ranabavy lina. Andao ary ampandrotsika indray zokintsika Marijo izara fahatsapana koa izy. Inona ny fahatsapana zoky Marijo tamin'ity androany ity? Allo, taindraso pasteur, taindraso tsika rehetrarehetra ny fahatsapana ty androany ity zany tena hoe ny fahaivam-pon'Andriamanitra zany hoe sy ny fitiavan'Andriamanitra tena hoe tsy fahazam-pahaina zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany tena hoe lehibe ny fitiavana tsy haiko ny amaritana fa tena tsy fitiavam-pahaina aminy dia tena mahatonga tena hoe fidika sy hoe andeha fahamarinana foana satria tena hoe tsisy latraka eo anaty an'Andriamanitra zany amin'ny fotoana izay andalivatsika zavatra anankiray dia tena hoe dia raina ny anarany dia ho azy renany ny voninahary. Aleloia, amen. Makasitraka. Aleloia, makasitraka ny zoky Marijo tsika tanatizay fizarana fahatsapana izay. Andao mbola ampandroso ihany tsika izara fahatsapana manaraka amintsika eto androany dia ndranabavitsika $100. Haleloia. Dia andao metsika fitenenana ranabavitsika $100 amin'izao fotoana izao $100 anao ny fitenenana inona ny fahatsapana. Makasitraka pasteur ny fitenenana sy Jesosika rehetrarehetra ny fahatsapana voareky dia hoe izy ka dia tena hoe natoky Andriamanitra izy dia hoe fantenen'ny saefa aminany fanen'ny saefa aminany hoe faty ianao tokony izy ka faminan'ny Jehova izay hafa mitoky amin'ny Andriamanitra izy dia mitoky tamin'ny rindrina dia namavavaka Jehova. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavitsika $100 zaran'izay fahatsapana izay mbola misy ve ao ambadimbadika ao raha mbola misy dia apitra anankiray farany tsika mora tsy misy tsony dia tongotsika dia hiditsy avy hatrany amin'ny hira amin'ny vavaka ihany koa ao aorianan'izay. Io fa mbola misy anankiray andao ampandrosotsika ny anankiray izay mbola hiditra eto amin'izao fotoana izao tainy tompo ranabavy Angelina Diamant avy ao Sinao inona ary ny fahatsapana menanao ny fitenenana. Jesosy pasteur, Jesosy rehetra fahatsapana io hoe Andriamanitra ihany no manefa olana ao atsika. Andriamanitra tsy dia mitokony hitaraina dia isan'izay manerika olana manapaka atsika amin'ny lalan'ilay fitadidiana be amen. Aleluia. Makasitraka indrindra ny ranabavitsika Angelina Diamant tsika tan'izay fizarana fahatsapana izay. Aleluia. Mbola misy ihany no miantso izara fahatsapana dia tsy maninona izany ina moa dia mahamaika be atsika. Ndao mampandrosotsika indray ny anabavitsika Lovely Tina izara fahatsapana amin'izao fotoana izao. Tainy tompo ranabavy Lovely inona ny fahatsapana ho zarainy Lovely amin'ity androany ity? Tahiny tompo pasteur dia makasitraka indrindra moa nambe fitenenana amin'ny fizarana fitsapana. Ny anandray ny fitsapana tena hoe nahakasika anahy dia manomboka izao zany tsika hoe ny dossier tsika tsy manana ny dossier tsika tsy faray avy dia mila ataotsika madio foana zany dossier tsika zany fa ezahtsika tsy atao maloto mihitsy fa ilain'Andriamanitra tsika manao zavatra tsara ho anazy mandrakariva mba ho rakitra tsara ho atsika ho any an-danitra rehefa tonga ilay fotoana. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka ranabavy Lovely tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankirehefa saorina ane amaly fitianao dia andao ary farany mbola misy anankiray tsy maninona andao ampandrosotsika indray ny anabavitsika Tina Rakoto Arzaka. Inona ny fizarana fahatsapana? Fahatsapana fa tsy fitsapana, fahatsapana. Inona ny fizarana fahatsapana ataonao entinao androany? Taindra Jesosy tsika rehetra dia misaotra pasteur name fitenenana. Zavatra mahakasika anao indrindra ny tenin'ny pasteur teo tamin'ny toro-teny zany dia hoe amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny asan'Andriamanitra totsika rehetra zany dia tsy tokony kivy tsika
fa mahasoa sy ny efa voasoratra ny an-danitra zany ny soa ataontsika rehetrarehetra dia tsy tokony ho kivy mihitsy sika amin'izany rehetrarehetra izany dia tokony ahery foana ny fiainatsika manontolo dia mankasitraka pasitera Taindresosika. Alleloia, mankasitraka indrindrana vavy a fianarakotoary zaka fa anatin'izay fizarana fahatsapana zay fa dia tena misaotrana rehetra izay mandray anjara amin'ny fizarana fahatsapana fa dia tena mampahery anay a ary tena ilainy fandarana ny fizarana fahatsapana reo satria mampitamberina anay ihany koa ny toriteny a tena zay koa lasa hoe tena zay manaka izy point anankiray tena ohatrany sika adiniko izay a fa dia tena hoe tsara mahafinaritra Jesosy amaly fitianareo a dia misaotra anareo koa moa fa eto aminareo koa misy manoratra ihany koa tsy voatery amin'ny apaina fa misy manoratra amin'ny fizarana fahatsapana dia mitoetra ny soratra misaotra anareo maintsika voninahitra Andriamanitra zao ary rehefa misy zavatra mahazo atsika dia nilaza ny vaovao ratsy fotsiny nalehan'izy Isaia fa niatrika n'ilay historiana zay dia Ezekia ary ny zavatra nataony dia zao efa tonga aloha iny Isaia mitondra ny vaovao ratsy fa mba hiandry an'Andriamanitra kosa amin'ny vaovao tsara ary dia tonga ny vaovao tsara ny teny Andriamanitra hoe apiako 10 taona ny andrenanao ny vaovao tsara indrasanao dia ao amin'ny Jehova. Halleloia. Raha misy zany zavatra andrasanao dia ao amin'ny Jehova. Ndao ataontsika ity raha mampinaritra be ity dia hivavakantsika orinan'izay hoe zange Jehova mbola miandry anao koa halleloia. Ndeha ataontsika hirantsika miaraka amin'ny groupe zay mara izay anisan'ny clip mahafinaritra indrindra fijeriko eto foana dia mijery an'ity hira irahantsika amin'ny groupe zay mara izy ity mbola miandry anao hira ny feo ampandresy fa nataon'ny groupe zay mara izy mba natao vidéo kely atao fahatsiarovana miano finaritra. Halleluia. Bye.
Hey, nandalo niady nisy namana ifanandamo zay nampitanondra nampilatsaka an-dranomasy kanefa zio amafofoketsoe nivoady zay natapitoanatianao foivoresy lahatra fa ny inona amiseho dia tsy ala fa ifiditra aminao fonikizana amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity. Dia raina ny anaranao Andriamanitra ary asandratra ho anao ny voninahitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra satria voarainay teto indray androany ny hafatrao Andriamanitra. Misaotra satria tena tsara ianao ary tena niasa teo amin'ny fiainanay ianao. Zay Jehovah Andriamanitra tsy erikerika tsony zay raha ohatrany hoe tsapanay hoe misy zavatra tony nefa ny toatriny hoe tsy mandray valiny eo zay Andriamanitra ho anao. Fa fantatray ankehitriny Jehovah Andriamanitra fa ny ataonay eto amin'ity tany ity dia ny manome ny zavatra tsara ao amin'ny boky ny fiainanay. Mba misy afaka ho tsarovanao Andriamanitra raha hatr'izay. Azavelanao misy okivy amin'ny fanaova-tsoa izay fa itoy anisy, itoy anao soa, itoy anao ny sitraponao foana Andriamanitra. Ty fantatray Andriamanitra fa ao arinao zay mba afaka hiteny tahaka ny Ezekia hoe tsarovy Andriamanitra inandehanay mahitsy teo anatrianao. Ampianaro zay andeha mahitsy, andeha araka ny sitraponao, anao zay tianao Andriamanitra. Ampianaro zay Andriamanitra fa raha ampianaronao an'izany zay dia tena hoe afaka matoky Andriamanitra hitany fiainanay ianao Andriamanitra. Tsy amely irery anay ianao Andriamanitra fa tena omba sy tantana anay ianao Jehovah Andriamanitra. Tario lalana ry izay Jehovah Andriamanitra dia ampianaro ahy ianao ny sitraponao foana. Tario lalana mba ahy ianao ny sitraponao foana, anao zay tianao dia anao zay mahafinaritra anao Andriamanitra. Mety misy olona eto aminay eto androany, misy aminay reto mety mandalo ady, mety tsy ny ainay no afaka fa mety misy ady mafy lalovanay Andriamanitra. Androany koa zay mba hitodika any amin'ny rindrina nahazo lesona zay androany fa tokony hitodika any amin'ny rindrina izay Jehovah Andriamanitra dia hitady anao, dia hitaraina aminao fa ianao ihany ny afaka mamaly anay. Ianao foana ihany ny afaka mamaly anay Andriamanitra. Ary dia androany Jehovah Andriamanitra hoe noho ny fitaraina an'ireto mpanomponao zay tonga eto androany. Misy olona tonga eto miatrika ady mafy, misy olona tonga eto miatrika olana tsy tena hoe mavesatra Jehovah Andriamanitra. Fa ianao anay Jehovah Andriamanitra, ianao ihany mantenainay. Araka zany izany hoe mbola miandry anao zay, miandry anao foana zay Jehovah ary matoky anao zay. Dia raha laza saotra ho anao, voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay Jehovah Andriamanitra tsy to ho anao ilay aja sy ny voninahitra dera sy ny saotra hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky a Jehovah Andriamanitra, matoky fa eto ianao, dia matoky fa hijery ny tsirairay avy ianao mampahery ny isa-tokantrano isabatan'olona. Voninahitra ho anao, saotra ny afampaherezana,
da io zany te zany tsy soverina de ray tsy azony de voro-tsaingoana na de ray aza Jehovandriamanitra fa amoavy zany toerany ampony ny olona tsirairay avy mivozana ampafandroana amin'ny anaranao Jesosy angatahana izany vavaka izany halleloia amen. Ivavaka isika amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena ka andao antanitsika hoe izy nefa voninao mba hanao vavaka ho an'ny firenena dia afaka mitely zany olo izany. Alléluia. Atong groupe afaka miteny pasteur. Ndao arana baviama misotranao. Alléluia. Misaotra Jesosy malalo, misaotra ny fitahianao, misaotra ny fanatrehanao, misaotra Jesosy. Tena hoe maminay loatra ny fotoana androany zay tena hoe nanomezana zany teny mamy zany teny zay mampianatra anay atonga anay fikitra tanteraka aminao, ampitombo hatrany anay amin'ny fanomponanao satria tena hoe anomana boatin-drakitra ao aminao zay misisika manao ny asanao, misisika mikatsaka ny tavanao, misisika mitandrina ny fahamasinanao. Misaotra anao zay Jehovah malalo, misaotra nanomezanao mpanomponao azany teny mamy zany, misaotra fa tena hoe tony délivrance eo amin'ny fiainany tsirairay avy zay mety niatrikady tamin'izao fotoana zao zany teninao zany ka tena hoe ampitombo azy ireo ary ampifikitra azy ireo ary anaisitra zay rehetra problema na hoe aretina tamin'izay niatrika izany androany. Dia misaotra Jehovah malalo fa tena hoe ifikitra tena hoe iandry anao tokoa zahay ary tena hoe na tsy namotsy ny arana viavy araka ny hira teo Jesosy dia mbola iandry anao foana zahay ary iandry anao mandrakizay. Makasitraka ray masina tsara indrindra ankehitriny zay Jehovah malalo tena mbola tondra eo tongotrao amin'ny firenenay, tondra eo tongotrao Jesosy malalo fa tena eo anatin'ny problema tsy fisina ny olona isan-karazany, tsy fandriampahalemana ny aretina ny ady trano zany rehetra zany Jesosy malalo mianjady ao firenenay hoentina eo tongotra Jehovah malalo ianao rery ihany azonay antsona, ianao rery ihany mahafantatra zay mahasoa zany firenenay zany ary treo foana Jesosy indrindra ireo ny mifonja ireo ny amin'ny hospitaly ao tsy manana ety manana tokoa Jesosy mba hoe hitsabona tena ao ireo ny mifonja zay hiara-tsindra azo lena nefa Jesosy malalo misy ane tsy nanao adisoana kory atreo izy ireny Jesosy mifomotraka foana dia ianao no antenainay hanavitra an'izany vahoaka zany ireo tsy maneky alofana rakofa mba nelatra izy ireny Jehovah malalo. Ny fianakaviana tsirairay avy niatrika toromaso teto, ny fianakaviana tsirairay mpanaraka zao fandarana zao zay nitandrina ny fahamasinanao ihany koa Jehovah malalo nao amin'izany firenena zany satria dia efa betsaka amin'ny fifohazam-panahy. Eny fa na tsy amin'ny fifohazam-panahy Jehovah malalo fa eny amin'izay miantsona ianaranao zay matoky anao atreo Jehovah malalo ao miasa na ao ny mianao garde malady tena hoe mehery metanjaka izy ireny arovy amin'ny ratsy rehetra. Makasitraka ray masina tsara indrindra ho na mpanomponao rehetra nandray anjara tetandroany, makasitraka ray amin'ny vahoaka tsirairay avy izay miaino zany teninao mamy zany dia tsara ketitsay amin'izao fotoana zao ny anjelinao mamy tovy manodidina ny tsirairay avy ka tsy toy nidiranay teto nivoana eo fa tena hoe atsapa-hery efa aminao zay dia makasitraka Jehovah malalo voninahitra atotra aminao mandrakizay. Alleluia amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny zokiama isika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana any amaly fitianao raha nampaviama dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra dia mitombozotra mitombo fahasoavana. Misaotra antsika rehetra ihany koa nahatrany amin'ny trano farany teto. Mbola tonga ny Andriamanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soa matsara dolo tsika dia raha pitso maraina ndraitsika dia efa ioneto. Aza dia mba misivy maraina tsika dia efa ioneto ao anatin'ny vavaka commencement ankira sy famitihana ny tontena izay ny herinandro. Raha pitso dia mbola takany tamin'ny heriny ihany tsy raha natojo ny hitondra famitihana eto fa ny ankizy atao anatin'ny groupe izay mare samy mitondra famitihana tsirairay avy nanomboka tamin'ny sabata ka hatramin'ny anio
dia manasa antsika rapitso ifampahery vao maraintsika dia efa eo amin'ny 7 maraina tapitra ny commencement kely famitiana tolotena ny amin'ny folo sasany ihany dia manomboka indray tsika miditra anaty zoom dia miditra anaty commencement isika dia tapitra indray ny zoom dia amin'ny roa sasantsika dia miditra ao anaty live fitombavaka miaraka amin'ny mampionina toloteny miaraka amiko akiradio point radio 12345.com no afahanareo nonjapeo akiradio dia menofinaritra daholo mandeha andro aman'ala izy io ary misy toloteny itsaky ny adiny 3 amin'ny 2:7 amin'ny folo maraina amin'ny 2:7 amin'ny 7 ariva aza diny fa milatsika manao batisa dia samy manasa atsika na ny fitombavaka rapitso na ny fiarahantsika eto amin'ny ao amin'ny zoom amin'ny batisa milady samita iny tompo mahereza daholo misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen.